Ty Noely ty moa zany mizara ny mpino malagasy. Misy mankalaza, misy na tsy mankalaza aza fa mitondra azy ho fety tsotra. Fa ny rariana dia ny siny fifanajana ara-pinoana. Ezahantsika averina ny nataontsika farany teto mba hitoetra any anatintsika tsirairay avy any lay loha hevitra farany na rahantsika farany teto. Ny hoe inona no atao mba azahoana fiainana mendrika, mirindra, tsara. Zay moa ilay nataontsika hoe une vie meilleure. Inona no atao? Ny olombelona rehetra eto ambony tany dia mitovy ny fahatongavana amin'ity tany ity. Fa nahoana no tsy mitovy ny fiainan'ny tsirairay? Misy ambony, misy antony, misy ambany. Mampanontany tena. Loharano ipoiran'ny olombelona rehetra eto ambony tany dia ny reny. Tsy misy olona tsy zanaka ny reny zany na iza na iza. Ny toritoriana tao anaty kibom-behivavy zany rehefa atao hoe olombelona. Ary zay ny tokony hanajana azy reny. Tsy hoe fititianao fotsiny fa misy hainga fototra ny ngezabe dia zay niresahantsika teo zay. Amin'ny lafin'izay dia efa miavaka sady ny olombelona tsirairay. Misy olona mahatsiaro ny nahitany masoandro. Tsy vitany mahatsiaro fa mbola manao ny tokony atao amin'ny ray aman-dreny reny. Manaja, manampy, mankatoa amin'ny endriny rehetra. Ambony tany eto, ambony ity donia iainantsika ty, tsy misy zavatra velona sy mitsiry araka ny tokony izy raha miala amin'ny fakany zany. Raha zava-maniry dia tsy maintsy malazo izy, koa fa miala amin'ny fakany. Ataovy andramo moa aminao ao. Ongoto raha iny boka doso amin'ny fakany. Izy fa malazo edy zay. Raha olombelona tena tsy vanik'olona mihitsy amin'ny fiainany. Satria misy amin'ny olona manao fomba mifanohitra amin'izay voalazantsika teo aloha teo zay. Mamaly valiny nahitana masoandro. Ataoko teny miverin-drozy io mba hanalefaka ny nanaovany azy. Fa misy tena mamaly mihitsy e. Mahajery masony ray aman-dreny niteraka amin'ny tsy fisiany. Nefa izy manan-katao tsara. Manome tsiny ny fitondran-tenan'ny ray aman-dreniny. Ary levela olo. Tsy mamango nety raha ataony. Mitsara azy reny. Mama tena mahakamo tsy mety raha ataony. Misy indray mba miteny mora fa izy mitsara. Tsy mety ane nataonareo e. Sinsisa. Nefa tsy anjarany zany. Tsy anjaranao, tsy anjarako, tsy anjarantsika jiaby. Fa io nanazy. Koa tena tsy tianao ny nataony. Dia aza manao ny nataony. Ataovy amin'ny fiainanao. Ny sasany mandingana amin'ity fanompona ray aman-dreny ity. Zany hoe ny fanompona an'Andriamanitra ny tena mafana. Mba tsy ilazaoko hoe tena mangotraka mihitsy. Zabako tsy maintsy mandeha l'église. Zaho tsy maintsy manompon-dragnahary. Zaho nefa ny nahitany masoandro indrisy tsy nitsinoaviny. Mety zany? Za manao tsy mety zany. Na zagnahary mety menatra. Ny hoe hay. Za zay mbola tsy hitanao maso to. Ndro io talaonao. Fa ny nahitanao masoandro jerenao fotsiny. Mbo mety hisy korana io. Fanomezana rakitra à l'église. Adidy. Amin'ny fikambanana isan-karazany ihany. Io tsisy tomika nety vita. Volandreo amin'ny ankitiny. Fa ny fanampiana ray aman-dreny. Maesatra mba tsy ilazako hoe tsy misy mihitsy. Ity ilay tonga amin'ilay manao hoe mifanipaka tahaka amin'ny vavan'omby manoaka. Ny fanaovana amin'ny ray aman-dreny mandeha miankavanana. Ny fanaovana fanompona amin'ny araiky ry mandeha miankavia. Fanohitra. Misy trano tsotsotra nipetrahany. Misy trano vato mijoalajoala nipetrahany. Nefa ny nahitana masoandro iboriborik trano. Ny sasany raha mandeha anaty fiara raitra be. Ny nahitana masoandro zara raha mba misy kapa ny tomboky nazy.
mety fa tsy tsara. Misy mianjaika amin'ny fitafiana lafo vidy be reny nefa ny nahitany masoandro io vorokitsay tena lamba rotika. Izy lerany mihina izy mifidy sakafo safake maro loatra le eo meotsainky ty abidiro ankendriky ty nefa ny nahitany masoandro manao sakafo ambany votra isan'andro, zany hoe zara mba mihinana, zara raha mba misakafo. Na ray aman-dreny raha marary tokony izy no mentsoroko ny fikarakarana azy dia aleo ny atokana trano dia ny mpanampy no mikarakara azy. Trangam-piarahamonina misy any aby zany. Fa ny vola dia very mifahampy adidiny amin'izany. Nefa azadiny ty fampatsiahivana kely ho antsika rehetra. Ianao rehefa teraka ka hatramin'ny fahadimy taona anao, zay mandresantsika teto, dia ray aman-dreninao ndo manasa vodinao hatramin'ny fahadimy taona anao zany. Iny aoriana amin'ny fanaovanao maloto iny, olobenao ndo manasa azy. Fa ianao io mba impiry anao nanao ny anazy. Ata indray mandeha za matoky tsisy. Zany hoe avako aby no anaovana tsara amin'nahitana masoandro. Tsy voavalinao no nataony anao. Anao mbola voateraka, anao koa fa mipendeny oronao anao fa tsy teo. Anao fa samby tsara. Mba ho toa amin'ilay lohahevitra hoe inona no atao mba azahoana fiainana mendrika, mirindra sy tsara. Io fomba io no mampiavaka ny olombelona rehetra eto ambony tany. Zany mahatonga antsika tsy mitovy hoe. Zany ny trangam-piarahamonina. Ahoana ny itovizan'ny tsirairay? Sasany mba manao zay hafany ihany amin'ny ray aman-dreny. Fa ianao mihaino anakay io, manahoana ianao? Anao tsy hitako, boko aza ambara anakay. Ilaina zany no mba mijery an'ireny nahitana masoandro reny fa miankina amin'izay ny fahatsaram-piainanao, fahazavariana. Fanampin'izay, ilaina manana sakafom-panahy, sakafo-tsaina. Zay vao sakafom-batana. Fa ny tsy fanananao sakafom-panahy sy sakafo-tsaina ane, mahatonga an'izany rehetra zany tsy tonga ao anatinao ao e. Zay no mameno ny lohahevitra antsika tamin'izay. Misy fomba fiteny zany hoe ranona ny kibo dia mivezivezy ny fanahy. Dia hoy zay amin'ny Fanabeazana-Doria ny hoe ny fanahinao mihitsy ny tsara ny sakafo hatramin'ny hafanahinao azy. Ahoana moa izy tsy vezivezy? Fehiny maro no manao fadin-dra hitsikitsika amin'ity fiainana ity. Mba hainareo moa manao koa fadin-dra hitsikitsika. Izy fady mipetraka amin'ny tany, fa izy koa ambonin'ny aboaly izy mipetraka zavake misy sakafo. Ny fananany ray aman-dreny tsisy veriny ny fahafantarany azy. Salany hoe ilay fananana mihitsy niteraka azy. Voakarakara, voara-maso, voajery, mahasarotiny mihitsy raha misy mikitika, sy ny sisa sy ny sisa. Fa ilay niary azy, sanatria manozona ny eritreritrany hoe oviana mareto vao maty. Engany mba ho diso zany fieritreretany manovo-jery zany. Fa zany zaka misy. Zay le hoe manao fadin-dra hitsikitsika. Anao tsy maleo mikarakara azy. Fa fananany, io tsy hofoinao, tsy adiminao. Fa raha ny tranga fahita dia maika ny andova ny taranaka malagasy ankehitriny. Rehefa ataony manampy sy manala dia fitiavan-tena ny fehin'izany rehetra zany. Zay zany miteny hoe tsy naniry ianao tonga amin'ny donia ty, tonga ambonin'ny tany ty, fa efa fitiavany na tonga anao amin'ity tany ty. Inona ny mba valim-piti omenao azy? Teraka anao hatramin'ny fahadimy taona anao araka ny resantsika teo. Izy no nanasa vodinao rehefa anao avy manao maloto. Mba impiry ianao nanasany azy. Fa mba fanomezana mifanojo amin'izany anie. Fitiavana no mba hanyandrasany aminao nefa ny tsofoinao azy zany. Mampalahelo. Azadino fa io toerana misy azy io mbola ho isy ianao koa anie. Fa anao zio ndo mbola tsy mahatakatra hoe kelikely eo za koa am'plasin'ny sezanazy io. Fa mba saintsaino ihany dian'izao. So mba hanody anao indray andro any sanatriany zany.
ho tonga zao ny asaramanitra dia araroty io avy amin'ny irany dedesy hoe araroty ny azo anao voatsoa amin'ray aman-dreny ireny mbola tsy nanao anao hatramin'izay fa fotoanany zao mba ho zezika no avinao amin'ny fiainanao. Omeko ihany ny lara-tarby fandraisantsika 032 44 759 83 na misy teny mahery ara izy ireny tsy maninona fa afahantsika mifanarina. Misy SMS le exception no resahako anareo fa zany tsy midika hoe nydretrarehetra manao an'ity maro ny makasitraka an'ity fandarana ity ary isaorako fa misy ihany ny exception. Misy tamin'izay zao SMS voaraiko de zao lazaiko anareo zao hoe ianao io manambara azy io nanaraka ny tokony ho izy koa ve ianao sa mitatatata foana amin'io radio io se zany mba teny azoko de za miteny hoe eny zange eto karaha mpanjono mpandray kankana reny nefa mizara mofo anareo ka aza jerena ny loton'ny tanako manome mofo fa ny fahadiovan'ny foko manolotra azo anareo. Zay ny tena zava-dehibe tsara raiso mety ianaro sanatria tsy mety aminao tsy voatery ho raisina fa za zany a tsy hoe tena lafatra fa za mizara ohatra nyreny mpanjono mpandray kankana reny nefa ny te hizara mofo aza ny loton'ny tanako ny jerena fa ny fahadiovan'ny foko. 032 44 759 83 tsy kivy amin'ireny SMS nareo reny fa alefa azo foana mba hahafahantsika manatsara zava kely mitondra inona amin'ny fiainana ny alahelo sy ny tomany satria ny olombelona rehetra dia manana alahelo ary mitomany na olona ambony io na olona antonony na olona ambany zay ny maha olombelona tsy maintsy mitomany ianao tsy maintsy malahelo ianao nefa na izany aza ny tsirairay dia tokony hahafantatra tsara ny tanjakananany amin'ity fiainana ity mba hahafahany manabe voan'izany tanjakananany zany mba ho fanatsarana ny taranany. Jereo koa ny lafiny mihiba amin'ny fiainanao ilana mba tsy hahatonga anao solafaka amin'ny fiainanao zany. Jereo ny fomba mahomby mba hanatevenana ny fihavanana ngeza zay azo atao ny mifanampy ankitso-po tsy ilaina tambiny zany tena tsara. Anome ohatra za tany ambanivohitra any misy maty tsy terena mihitsy ny mifanampy ny mifanohana ny miara mizaka ny mavesatra misy foana omby maty iraisa miara-mihinana io zany zary maivana ho azy ny fahoriana iarahana mizaka na eo aza ny alahelo sy ny tomany io tamin'ny mpalalavitra any ro mandeha mitotovatsy mihitsy niara-ny aina taminay izy iny mampalahelo mamonjy fa tsika an-tanàmbe eto ambositra ozy reo any kary ny fokotany reo manery anao amangy sao tsy azo taratasy amin'ny fokotany bokoa certificat de résidence manahirana zany hoe raha feheziko any ambany vohitra any atsitrapono anaovana asa soa andreny vohitra eto misy tambiny anaovana asa soa zany zao dia efa tsy mitovy. Inona ny zavatra tsapa ho anay izay mpandinika fiarahamonina misy karazana aretina mianaka andreny vohitra tsy fahita ambany vohitra any. Ny tena maro amin'izy ireny dia ity lazaiko aminareo ty karazana aretina atao hoe AVC ity io moa raha lavaina dia hoe accident vasculaire cérébral zany le mivilana tanana mivilana tongotra mivilana vava gravy ho anay mpandinika ara-piarahamonina io tsika manko gasy sao dia mba izay io ny tranga fa tsy fantatry hoe tena zay tokoa fa zay mampisongadina fotsiny zany hoe tokony samy miara mijery lafitsaram-piainana zany tokony samy miezaka mifampihevitra tokony samy mifehy tsara ny teny avoaka ifampiresahana mba tsy handratra namana fa misy ny sasany miteny izay tia ny tenenina tsy hainy mihitsy fiantefana iny amin'ny namany
tokony samy miara-mijery vahaolana iraisana amin'izay olana mitranga fa tsy hoe anao manana ny toerana misy anao dia izay teninao foana marina joya tsy marina tokony iarahana zay ny mahatsara ny lelaniera zay dia tokony atao anatin'ny fahombiazana iraisana mba tsy hisiany alahelo sy ny tomany araka ny loha hevitra antsika androany hoe mitondra inona amin'ny fiainana ny alahelo sy ny tomany. Tokony samy miezaka manao izay ahasalama amin'ny fiarahamonina iraisana io ny tsirairay. Ny alahelo sy tomaniny izay azo namanao aminao no mahatonga fiainanao tsy vanimbanina. Maro tsy mahay an'izany. Io ilay atao mazonga hoe hay karaha olo misy laginy. Sanatriana izany. Tsy aminareo, tsy aminakay, fa tsika mikorana. Anao iny nefa tsy mahafantatra tao hoe fiainana io ny maro andesiny. Faly mitondra faisana ho an'olona fotsiny. Misy olo karaha io manome teny mahery fa mahasosotra azy hono le olona. Tandremo. Satria ianao manam-bola dia heverinao vita amin'ny vola ny fiainanao rehetra. Anao very. Dia manao ny tianao atao anao amin'izay manodidina anao. Tandremo. Zay ny mety izy anaovanao niny mety tsy hamaly anao. Hitanao maso fa malahelo izy. Antranony ihany izy ndro mampanonga tany amin'ny Zagnahary. Ndragnahary za nataony fulany ka anao ta tsy mahay. Ary zakapahita teny avoakanao anatin'ny atezerana indrem-pandeha anao mahatsiaro azy. Fa olo antefany iny mandrak'izay mahatsiaro azy. Mitomany izy amin'ny alahelon'ny zavatra nataonao. Ary misy manatapy zova ranomasona azy iny mihitsy angamba ho ren'ny Zagnahary tsara. Tsy fafany amin'ny lamba izy amin'ny sorany latsaka boka amin'ny masony ihany iny amin'ny sorana azy eo atapiny zova. Mafy zany. Ahoana no tsy andady ny fiainanao amin'ny alahelo sy tomany ohatran'izany. Tandremo. Mila mangala onondra amin'ity fiainana ty. Maro nge misterin'ity fiainana ty. Zay no ankatoavana olombe io amin'ny fiainana fa tsy manaonao foana. Nefa maro mitsambika mikipy fa hoe za nianatra, za manana diplôme, za manan-karena be ty, zany mahitahita, asanakay ambony, ino eritreretako an'izany, za manam-pahefana, ino problème, sy ny sisa. Dia manao izay mampalahelo olona ary mampitomany mihitsy. Amin'ny fotoana tsy ampoizina dia mitranga aminao reto karazam-piainana tsy ampoizina reto amin'ny fiainanao. Izay nampitondra alahelo sy nampitomany olo. Io tsy azonao onona. Mikorotana amin'ny fianakaviana. Korotana amin'ny fiainam-pianakavianao. Mitranga karazana aretina tsy fatam-piaviana. Eo to misy arety misoby aminanao tsy hainao ataboakaya. Mitranga ny adi-piarahamonina izay mitondra anao amin'ny hafanampo ary mitondra anao amin'ny lalina mihitsy anivon'ny fanjakana satria mety migadra anao. Satria natonga anao hafana fo ary nahafaty olo mihitsy. Afakasa anao amin'ny zavatra amin'ny tsisy dikany. Hitranga amin'ny fahafatesana tsy ampoizina ny fianakaviana. Sanatiavoko daholo zany aratsiana zany. Zaka-poisy amin'ny fiarahamonina bako fa hoentiko ho anao hitandremanao fotsiny ihany. Tandrema sady io alahelo rakobonina amin'izay manana azy ihany tsy avela hivoaka fa angonina io karaha vanja. Io tsy maintsy mipoaka indray andro any ary tena manimba zavatra satria alahelo tsy zaraina tena mankarary saina ary mahatonga valifaty amin'ny andro tsy ampoizinao. Ary zay ny tena tsara hitandremana amin'ny manao alahelo amin'olona zany, manome alahelo olona. Ary ilaina ny miaraka amin'ny Zagnahary. Ilaina
ny alahelo rehefa mbara havana na namana dia mba kendreo tsara ny fomba filazanao azy mba tsy hanimba fihavanana satria misy manisy sira amin'ny fanambarana raha karaha rembako araka n'ilay fomba fiteny hoe valala misy mpilaza mahay valala ibako valala tao le valala ny nisy mety kelikely fa le izy mivola azy godro io karaha inireny ka iny mba ilaina fitandremana koa amin'ny fiainana ny alahelo sy tomany io misy foana fa aza tahirizana mihoatra ny taona ifarana zao ny taonantsika fotoana anafoizanao azy ko anao misy alahelo amin'ny namanao avalono any malaoloma ambelao ndesiny 2021 fo madio koa andro ndesinao miaraka aminazy masoandro aza mazava be io mbola misy aloko ato kizindraka fiainana masoandro mazava fa tsy alana aloko filao anaty rano bako io mbo tegaka fo eritrereto amin'izany fa na raisitsika amin'ny ohatra ny zavaboary amin'ny biby mbola tsy afa-po raha afa-po filao io tsy azon'olombelo fa izy zany sahoko mbo tegaka vavany tsy afodiny azon'olombelo izy ny tsy fahafaham-po no mitondra amin'ny faharatsiana amin'ny fiainana tsy maintsy misy lafiratsiny zany ny mampisongadiny any hatsarany ty fiainana ty fa ny fitandremana ny tena zava-dehibe amin'ny fiainana tsisy tonga lafatra zany amin'ny fiainana sady ny fanajana sy ny fitandremana no tena fahendrena zay no mitondra sosiny tsara amin'ny fiainana fa misy olo mivola izy tompoko larandrem-bahiny milalao baolina tsy io tsisy satria lavitry ny alahelo sy ny toman'olona ianao fantaro fa ho tsara amin'ny fiainanao zany zay ny valin'ilay loha hevitra antsika hoe mitondra inona amin'ny fiainanao ny alahelo sy ny tomany averiko ihany le numéro hoe 032 44 759 83 zay no hitandremana amin'ilay alahelon'olona amin'ilay tomany ataon'olona fa tsy ianao ravoravo hoe zany anatra za manana diplôme zao manan-karena zao mahitahita dadatoko zegny hoe zamako zegny hoe zaho mambony amin'ny asako za manam-pahefana io nanao fa donia ty tsy nanao raiky ty donia n'olo maro zay zany lay loha hevitra ny zarantsika satria maro ny tsy mahafantatra an'io anao ravoravo to mahita namanao malahelo ndraiky tomany manomboky ny any zany anao mitandregnina anakay io mety misy question koa apodinao aminakay tsy manino za ravoravo za mamaly azy koa misy namanao nampalahelo azy teninao aza menatra manatona azy mifona aminazy za diso fomba n'olombelo diso sady fanatsarana ny fiainanao avy zay no fahendrena ihany koa fa misy olo tsy manaiky diso amin'ny donia ty miziriziry zay mahatonga misy olo ane 20 taona izy vao maty 20 taona mahery izy vao maty fa misy olo 30 taona maty misy 5 taona maty aminay mpandinika ara-piarahamonina drangam-piainana ndragnahary nagnano azy fa misy koa lafiny avy amintsika tapitra ny fotoanantsika manapetra moa zay moa zany eto mirary soa atsika rehetra pakafe Fanabeazana-Doria sitrakako mihitsy reny fakasitrahana omenareo reny tsy vakiko fa mahafaly anahy satria raha vakiko tsy araka n'ilay fotoanantsika zany fa ireny exception reny vakiko ihany mba atsapahan'le olona an'ilay hoe zay ny valiny ka iny zany rahalahy reo ny misitrika aminazy io za zany mpanjono le mpandray kankana reny nefa mizara mofo tsy ny lotony tanako ny tokony jerenareo fa ny fahadiovany foko manolotra an'le mofo amin'ny taona ho avy atsika miona ary eto de fa ialako tsy ny sady amin'ny herinan'io mba tsy hisy le Doria
zany hoe le premier zany mba tsisy fa am'le manaraka nintsika vao miaraka makasitraka indrindra tompoko am'toana ho avy indray hovaako le fomba fiteny amin'ny heriny anyto izao am'toana ho avy indray de mirary soa sy fanambinana ho antsika rehetra makasitraka indrindra tompoko M3 FM amin'ny valoralina toria fandahara-panabeazana